dia mbola amin'ny fivaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fotoana foy izay fampaherezantsika izao vavakisika. Jehovandriamanitra iray io misaotra ny ohatran'izay satria Andriamanitra tsy mba mahajery ny faratsiana ety amin'ity zao tontolo izao ty ianao, kanefa Andriamanitra tsy mba tofoka fa mananatra satria raisinao taka ny zaza nateraka sy tena tiana ny vahoakanao, tsy tianao ringana ary dia manoro hevitra ianao tompo, mba tonga ny olonao hiverina tanteraka aminao dia misaotra anao zahay no toromarika rehetra izay omenao. Kanefa Andriamanitra be fitiavana sy be famitramponao tsy mba manerinizana izy fa manaja ny safidy ny tsiraray avy dia ny fanahinao masina no ka hiasa tompo mba aizany vahoakanao mandray ny safidy tsara. Tenena Jehovah fa meno mpanomponao ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana ny tompo amintsika mandrakariva. Jery ny tantaran'ny Ahaba indray tsika hisotomantsika lesona ary hitatsika ny fomban'Andriamanitra azy mandrakariva tamin'ny vanim-potoana izay nihainono ny mpanolontsaina avy amin'i Jehovah dia nisy ny fahavalo izay indrona anafika tsy hirenantsika ny tantara, nanafika ny zanak'Israely kanefa nanaiky toromarika ny mpaminany izay niteny tamin'ny alalan'i Jehovah ny Ahaba nandresy mandrakariva nahazo ny teny fikasana. Rehefa taorianan'izay ohatrany natsapa fa nanamboninahitra Ahaba, natsapa ho tsy refesy mandidy Ahaba, lasa niteraka ohatrany fatokitena tao aminy izay le fomban'Andriamanitra azy izay. Antika raha sendra toe-javatra anankiray dia lasa nandray fanapahan-kevitra tsy nila ny hevitra ny mpanolontsaina avy amin'i Jehovah intsony tamin'ny alalan'ny fandraisany fanapahan-kevitra manokana. Dia hitatsika Beni-Hadad rehefa resy ny tafika Siriana izay maro dia maro ohatra niteraka firerehana tao anatiny izany dia niangavy taminy mba tsy ho vonoina dia nandray fanapahan-kevitra izy, tsy nivonoina Beni-Hadad kanefa natezitra n'Andriamanitra izay ka natonga n'Andriamanitra naniraka ny mpaminany dia ho anatrehany. Rehefa hitatsika ny tantara fa mampatsiaro fotsiny satria toy hoe manahoana ilay toe-poanahany Ahaba rehefa tsy tafaharay tamin'Andriamanitra intsony ka nevy tena fa ho maso mandidy amin'ny zavatra ataony satria mipetraka eo amin'ny toeram-boninahitra sy ny fahefana ambony. Dia tonga ny tenin'ny mpaminany tarihan'ny mpanjaka voalohany 7:22 hoe dia hoy izy taminy zao ny lazain'i Jehovah satria na rehefa no niala teo an-tananao ny lehilahy izay nasaiko vonoina tokoa dia nyainao ny isolo ny ainy ary ny olonao no isolo ny olona. Ary ny mpanjakan'ny Israely ozy nandeha ho any an-tranony sady nalahelo no sosotra dia tonga tany Samaria. Ny toe-panahy tokony nananany Ahaba satria teny avy amin'i Jehovah izay tonga tamin'izay tokony teraka fibebahana, tokony teraka tahola sorotra, tokony teraka fitarainana, fifonana tamin'i Jehovah. Tsy izay nefa ny tao anatin'ny fony fa ohatrany nanelongelona ny fanapahan-kevitra izay raisiny sady nalahelo izy no sosotra teo anatrehan'izay. Kanefa araka ny resantsika hoe Jehovah mahari-po, izy raha manambara loza tao amin'ny olony tsy tonga izy dia mamely fa miandro fotsiny izy hoe le hafatra le loza nambara taminy ve hiteraka fiovam-po aminy. Ary izay no ataon'Andriamanitra mandrakariva amin'ny olona izay mahatoky azy. Ninonina fahatsoana tanterahana ohatrany mangina zany Andriamanitra dia avelany mihitsy tena hanohy ny asan'le olona kanefa izy tsy mangina fa no manambara ny sitrapony. Kanefa le olona raha tsy matoky an'izay fa mitohy manatanteraka ny asany dia misy fotoana koa voatendrin'Andriamanitra tena amaizana azy ary izy tsy tonga dia mamono. Rehefa tena hoe tsisy hevitra intsony dia tsy maintsy mihafara amin'ny fahafatesan'le olona ny fanapahan-kevitra raisin'izay manda sitrapon'Andriamanitra. Inona ny zavatra nataony Ahaba tao aorianan'izay
de hitatsika ny mpanjaka voalohany toko faraky ambyroapolo fa tena mpanjaka be voninahitra izy ary mampatsiaro atsika fa nivadiny de Jezebela vehivavy gentilessa, vehivavy tena masika, vehivavy tena tsy miraharaha an Jehovah, vehivavy mpanompo sampy, vehivavy lehibe ampisorona ao anatin'izany fanompo-tsampy zany zay tena tsy miraharaha an Jehovah, manany ny Andriamanitra zay nivavahany, tsy manatahotra tanteraka mihitsy ary tena nampiseho ny heriny miaraka tamin'ny Haba ary na de Haba azy ohatrany tena nanaiky e tena marina ny teny nivadiko, mahery ny vadiko, manana hery ny vadika de nandeha Haba saika haka ny tanim-boaloboky Nabota fa Nabota sarotiny tamin'ny tany-drazany de tsy mety nitakalozina arak'izay teny mpanjaka hoe mehoana ny tanim-boaloboka ao izy na mety hosoloko vola tokony tokombidino izy takaloziko tena sa tsara koko noho ny anao fa tsy mety Nabota ny tany-drazako tsy omeko anao zany izy eo ambany fahefan'ny Haba zay natezitra ny Haba de sositra izy de tsy mety ninan-kanina tazany Jezebela vadiny zay ary teo no nijanona atsika mpanjaka voalohany toko faraky ambyroapolo de vaketsika hatramin'ny 15 ary Jezebela vady moa izy nankeo ka nanao tamin'ny hoe ahoana no mampasosotra anao toy izao izy no tsy mety ho makanina ianao de hoy izy satria niteny tamin'ny Nabota Jezreelita ka nanao tamin'ny hoe mehoany tanim-boaloboka ao vidiko vola na ho takalozako tanim-boaloboka hafa raha izany no sitraka ny fonao fa izy namaly hoe tsy meko anao ny tanim-boaloboko ny 17 ary hoy Jezebela vadiny taminy moa ianao tokoa va ny mpanjakan'ny Israely merena mihinana hanina ary eo ko ravoravo ny fonao izaho hanome anao tanim-boaloboky Nabota Jezreelita zany hoe nikitiana le ambopony Haba tsy de sana maly an Jezreelita izy Nabota Jezreelita Haba mandevitra ihany izy fa saingy sorena izy nalailo tsy hitany zay atao rehefa nitenen'ny Jezebela izy hoe fa ngatso-mpanjaka ianao zany hoe ianao ngatsy revisy mandidy ahoana no nekenao an'izany miteny fotsiny angenao de azo hoe fa raha zany mampalaelo anao izy de za mihitsy no hanome anao ny tanim-boaloboky Nabota dina ny zavatra nataony Jezebela matetika ny vehivavy no mpanolotsaina akaiky voalohany indrindra ny lehilahy ary Jezebela ozy de nanoratra taratasy tamin'ny anaran'ny Haba ka notombohany tamin'ny fanomboaka senandrina ary ny taratasy de nampitondrainy ho any amin'ny loholona sy ny manakaja tao an-tanànany de niara-ny toetra de ireo niara-ny toetra tamin'ny Nabota ary zao no nosoratany tao amin'ny taratasy metso andro fifadikanina ary apetrao eo anatrehan'ny olona Nabota de anangano roalahy zay tena ratsy fanahy eo anatrehany epanga azy hoe efa niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka ianao de eto mivoaka izy ka toray vato ho faty zay zany tena tsy hevitry Haba fa tolotsaina avy amin'ny Jezebela ty le vehivavy ty zay miverina fa tena vady andefimandry manany fahefany eo nivony fanjakana zay tantaniny kanefa lasa izy indray no namoaka didy fa tsy tamin'ny anarany fa izy ny topo-kevitra fa notakonany zany tsy ho fantatriny olona rehetra hoe avy amin'ny angely le tolo-kevitra fa nosoniaviny tamin'ny alalan'ny tombo-kasehany Haba de takany hoe ny mpanjaka no nadidy namoaka didy tsy hevitry ny mpanjaka fa hevitry ty vehivavy ty ary namorona lainga mba ho entana hamonona ny Nabota azahoana ny fananany rehetra raha mandinika tsika le zavatra nahadiso ny Beniadada ihany ange tia niverenany Haba ny tanterahany ty satria rehefa tena netraketraka tamin'ny Israely ny Siriana niaraka ny Beniadada de tadiditsika tsara ny afatry Beniadada tarihan'ny mpanjaka voalohany toko 20 ny 13
hoe zao ny lazay ny be ny adada ny vola fotsinao sy ny vola menanao dia ary nyvadinao amanjanakao na de tsara tare indrindra azy de ahako de tsy azon'ny mpanjakan'ny Israely aba natao fa natao ohatra izy de ny akeny nga vitan'izay ihany ire amin'ny 15 veriny indray ao izy nihiraka ka nanao hoe zao ny teny be ny adada na nihiraka tateny aminao a nanao hoe ny vola fotsinao sy ny vola menanao ary ny vadinao amanjanakao de omeo a ko raha maniraka ny mpanompoko aty aminao a raha pitso toy izao de savany ny tranonao a sy ny tranon'ny mpanomponao de ho raisy ny tanany sy hoentiny avokoa zay rehetra mahafinaritra ny masonao na inona zany hoe tanon'le izy de tonga ny toromarika avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsy mahazo manao an'izany de teo no nanomezana toky aza matahotra ianao fa atolotra eo an-tananao ireo vahoaka ireo mantsy ny Siriana resy anady ny Siriana tamin'izay satria nietraketraka vola fotsiny vola menany anaovany ampimamba lazainy fa anazy avokoa ary nampiasa ny heriny ny vaty amanjanany azo ny alaina vetavetainy ary tsy vitan'izany keo fa tena mba hanaparina ny fahefany de ho irahany keo ny mpanompony andeha hiditra ho tokantrano sy ny tokantranony mpanompony rehetrarehetra ary aka zay anazy eo niatra tamin'ny aba zany fa saingy mbola niaino ny feo mpaminany izy dina ny zavatra nitranga tsy misy tanteraka zany fa natolotra Jehovah ho resy teo anatrehany ny zanak'Israely aty adinony zay izy indray no miditra indray manapatra ny fahefany akankeriny ny fanana ny mpanompony teo ambany fahefany tsy mba olo-kafa tsy mba fahavava fa olona teo ambany fahefany idirany atsehatra ho alainy ny fananany ny tanindrazany ny tanimbolobony ary tamin'ny alalan'ny Jezebela toromarika avy amin'ny Jezebela tokony teny fotsiny aba hoe tsy mety zany atao zany fa saingy zay ny tolotsaina avy amin'ity vehivavy anankiray ity teny ekeny aba zany satria azahoany tombotsoa de nalefa ny taratasy naparitaka ny taratasy namorona nalainga ary mifidy olona zany hoe nanakarama olona faran'izay ratsy mba hiampangalina bota eo anatrehan'izay nefa natao antso ho an'ny loholon'ny Israely zany hoe ty taratasy ty alefasan'ny loholona Israely ka ny Israely raha voaresahana hoe fifadikanana de ny feritreretan'ny Israely an'izany de zao afatra avy amin'ny Jehovah zany de ny ekeny ny zanak'Israely ary mieveriny fa marina satria fiampangana lainga nga izy mahafantatra an'izany hoe lainga zany ary didy avy amin'ny mpanjaka no mampifadianina zany hoe amorony olona anatanteraka fampopavahana kanefa le antony fifadikanana de fiampanganan'ny olona fifadikanana diso ary nanomboka tamin'ny aba nanomboka zay le hoe nanolana ny afatr'Andriamanitra tsy zay nefa ny zavatra tokony ho tanterahana ao anatin'ny fifadikanana mbola zava amintsika ihany keo ary be deaibe nefa ny kristianina miditra ao anatin'ny fifadikanana io tsy manadiady inona ny antony hivadikanana anika diso ny fifadikanana zay atao fa tsy any moa fanazavana zay editsika aiza moa nisy olona hoe tena fotoam-pivavahana miditra amin'ny fifadikanana fa nympompivavahana tanterahana am' Jehovah kanefa inona natao amon'olona tsy mitombony zany rehetrarehetra zany misy ko nefa fifadikanana ataon'ny olona am'izao vanimpotoana zao ny fahadianina mitondra mbavaka ny fahavaliny a mba ho faty ny fahavaliny mangataka amin'Andriamanitra nanisy ratsy igny de tena asio Jehovah tsy fanao zany ao anatin'ny fifadikanana ary tsy zay mihitsy ny anton'ny fifadikanana kanefa zay no afatra avy amin'ny mpanjaka neveriny zanak'Israely fa marina na vorony vahoaka ary nentina teo ampovoany ny nabota araky ny fieritreretan'ny olona hoe baika avy amin'ny mpanjaka kanefa tsy avy amin'ny mpanjaka zany fa avy amin'ity vady ratsy ty de Jezebela 9:10 ary ny olona tao tanàna nozy a de ny loha olona sy ny manakaza zay no natao nanao arak'izay nany rahan'i Jezebela tany aminy de lay voasoratra amin'ny taratasy zay nampitondraina tany aminy de niantso andro fifadikanana izy a nametraka ny nabota teo anatrehan'ny olona ary niditra lay roa lahy tena ratsy fanahy ka nipetraka teo anatrehany a de ny ampangan'ny nabota teo anatrehan'ny olona ireo izy a ka nanao hoe ny teny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka
nabota osy ary nentin'ny olona nyvoaka teny ivelan'ny tanàny nabota de nitorahany vato ka maty de naniraka tany am' Jezebely izy reo ka nanao hoe efa nitoraham-bato nabota ka maty tsy nanatrika ataotso ry Ahaba sy ry Jezebely fa tena ohatrany raraha zanak'Israely zany ka tonga am'le vanim-potoana hoe raha vao miteny ratsy an'Andriamanitra de toraham-bato manao blasphemy miteny ratsy ny mpanjaka maty nabota endrikendrika fotsiny jereo fitsara nge zavatra indraindray andraisantsika fanapahan-kevitra tsy fantaritsika fa zavatra niaritra tamin'i Jesosy Kristy ihany ko ary eto mpanjakan'ny Israely eo ambaniny toromarika omeny ty vehivavy ratsy fanate mandray zany fanapahan-kevitra zany na de fantany fa tsy marina ary zany mepangalainga mamorona zavatra tsy mitombona mba azahoana ny fananany de ohatran'izany ko nanjoan'i Jesosy Kristy tsy zakany fariseo sy mpanora-dalàna tsy zakany mpisorona be tsy zakany mpivavaka tamin'Andriamanitra ary azo antoka fa nafantatra ihany izy ny famarinana makasika an' Jesosy ohatran'ny varina izy Andriamanitra ve io de ohatran'izao no toerana misy azy de mahantra takan'izao de Maria sy Josefa tsy tahaka n'le zava-pana de inona zavatra natao nepangalainga an' Jesosy mbombomba teo amin'ny hazo fijaliana de nentina nivoaka ny tanàna any amin'ny toerana famonoana ny olon-dratsy Jesosy Kristy zany ny zavatra nataony Ahaba sy Jezebely ary ndray fo ndray saina tamin'izay tsy nanadiady ny zanak'Israely rehetrarehetra fa de nandray fanapahan-kevitra nitora-bato any Nabota taka ny nafatesan'i Jesosy Kristy ihany keo ary io ny tokony ho tandremana amin'ny fanendrika andrehana fiampangana mba azahoana ny fananan'ny hafa zany tena mila fitandremana zany satria zay nataonareo tamin'ireny madinika ireny osy Jesosy Kristy no nataonareo tamiko matetika tsy fantatritsika fa matao mipetraka am'ireny toeran'ireny reny olona reny mety Jesosy mitoetra ao anatin'le olona ngeka izy no ampangaitsika mba zahotsika ny fananany de zavatra ataotsika am' Jesosy zany kanefa tsy hijery an'izay fotsiny eo Andriamanitra eo ny amin'ny farany raha tsy tonga amin'ny fibebahana le olona fa hiteraka fa voazana sy fahaverezana ho am'izany zany olona zany maty Nabota. 5 rehefa reny Jezebela osy fa voatora-bato Nabota ka maty de hoy izy tamin'ny Ahaba mitsangana ka alao anao ny tanyboloboky Nabota Jezreelita zay tsy fono namidy taminao fa tsy velona intsony Nabota fefa maty. Ary rehefa reny Ahaba fefa maty Nabota de niainga izy ka nidina nakany amin'ny tanyboloboky Nabota Jezreelita mba haka ny tany ho azy faly Nabota le zavatra ny tsiriretiny azony tsy vitany azony fotsiny fa le tompon'le tanyboloboka maty tsy afaka anenjika azy tsony tsy afaka isakana azy tsony ndraisiny satria nahoana mpanjaka be voninahitra maso mandidy afaka manao zay tiany atao ary mametraka ny lalàna arak'izay itiavana azy tsy niaintsony ny feon'i Jehova fa nroany io voalohany tamin'ny famonoana ny Beniadada tsy nivonony na tonga fanomezantsiny any Ahaba fa ity indray tsy manontany an' Jehova ity indray tsy misy resaka avy amin'i Jehova mihitsy satria izy ny mpanolokevitra azy olona tsy mino an'Andriamanitra nge ty Jezebela vadiny ty olona tena mahatoky tena nge ty vehivavy ty olona tena mieritreritra fa rehefa misy lalàna ho apetraka nge de tsy maintsy ho tanterahany de tsy mieritreritra mihitsy izy hoe isy valiny zany rehetrarehetra zany fa tonga am'le tenin'ny soratra masina hoe saingy tsy tanterahana vetivety osy ny famalina ny ratsy atao zay ny okirizany ratsy fanahy amin'ny asa ratsiny azo vola azo ny voninahitra azo ny fananana satria tsy maso mandidy fahala ny mpanjaka inona ny mety ho fetraka an'izay areo ny tena tokony andinihantsika tena nizana izy manoloana ny zavatra tsy rariny ataotsika amin'ny hafa tsy mijery fotsiny ny fahoriana menjady amin'ny olon'Andriamanitra ndenga itentsika nanahoana Nabota
olona tsara sa olona ratsy tsy misy filazana n'zany fa ny zavatra fantatra sy ny fantatra andriamanitra de zao anina bota le tanyboloboka zay netraketrahana ny alana lasa namonona ny ainy ary nalaina ny fananany rehetrarehetra hitantsika manotoy any fa ina moa ny anton'zany tantara zany tantara ao anatin'ny baiboly zany ndre olona tantara natao isaintsainany zany tantara natao anitsinan dia zany tantara mba hitandremany zany tonga am'le fomba fitenentsika hoe aza ny loha sahamangina no jerevanao fa andriamanitra ho tapiny loha hoe tena mieritreritra fa tena hoe tena tsisy olona afaka amaly amin'ny zavatra ratsy ataoko de ataoko ihany le izy fa misy andriamanitra mijery eo fa maninona izy mbola tsy mamely mbola mamindra fo izy mbola miandry izy de tena hitodika ve le olona satria tiany daholo ankena le mpanao ratsy azy fa zay mandriamanitra be fanondram-po na nanao ratsy takininona raha le olona mbola mialanenina foana izy kanefa raha vo mialanenina ny andriamanitra nanaiky le olona nibebaka le olona tsy misy loza manjoan'le olona ary zay mitanjona ankendren'andriamanitra manoloana ny fitoriana ny filazantsara tsy isitrak'andriamanitra ny afatesan'ny ratsy fanahy fa mba ialany amin'ny lalan'ny ratsy mba velona izy de matoko somena fa mifanan'andriamanitra de aso anatytsika anampy atsika andeny tena mandrakariva manoloana ny fanapahakevitra zay raisitsika tsiraray avy eo am'saina de hivavaka isika misotranao jehovandriamanitra ray no teninanray zay tonga taminay mitantara ny teojavatra nisy tamin'izany vanim-potona zany mamparibary ny faratsiny tsy fahaiza miaino ny feonao nisy vanim-potona tokoa zahay mandeha araka ny sitrapo ny tenanay iverinay fa mety avokoa zay zavatra tanteraha fa manjary adininay fianao n'andriamanitra mitsara ny asanay rehetrarehetra fanahinao masinay asa mandrakariva tompo mba tonga anay melohany ny andraisana fanapahakevitra antamin'ny hevitra ao mandrakariva mametrabe mpela taminao fiainana isy atatana tsy adininay no mivavaka amin'ny firenena tompo mandalitra zavatra sarotra tsy fandribalema ary ao anatin'ny fizavololona matoko sy mihiny fa hiditra ntsehatra mandrakariva mitaka an'izay fanataona hatram'izay hatram'izay hitondra vaholana amin'ity fireneny ity de mivavaka aminao zahay mampitondra rehetra satria tsy misy fahefanatafapetraka avazy zay sitraponao de mba olona matahotra anao jehovandriamanitra ray mba hiasan'ny fanahinao masina ka tsy hanaonao foana mipitanta amin'ity fireneny ity mba hiadana an'izao firenena zao de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao jesosy amen anao velonatsika ny anaran'i jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva